tonga amin'ny andro fahatelo sady isika amin'ny fandiniana an'ity bokin'ny apokalypsy ity ary dia faly miarabantsika tsiraray avy tafahoana amin'ity takariva ity izay fotoana manokana iarahantsika mandinika ny soratra masina. Androantsika dia iresaka ny hoe boky tsara rafitra ny apokalypsy. Ho hitantsika ao tokoa ny fanrafetana n'izany boky zany izay tena manam-pirofo fa tsara rafitra izany boky izany. Mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny famelabelarana dia araka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ekenay Andriamanitra ny fandaranao sy ny fitantananao hatrany fiainanay ka nanomezanao anay an'izao fotoana izao andiniana sady ny teninao. Ray malalo sokafo ny fonay sy ny sainay. Na dia sarotra aza ny zavatra izay anaranay dia noho ny tsilotraina sy fahendrena avy any aminao dia ho tafatoetra ao anatinay zany ka hitondra hery, hitondra fanambinana, hitondra fitahiana ary hitondra fanantenana ho anay izay miaino azy. Koa mety izy ianao Andriamanitra anamasina an'izao fotoana izao ka ianao mihitsy no hanokatra ny zavatra rehetra hanananay antoka ny amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny fandinianay ny bokinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Boky tsara rafitra ny bokin'ny apokalypsy ary mizara fito ireo fahitana lehibe izay hita ao anatin'ny bokin'ny apokalypsy ao. Ny zavatra hitanao voalohany aloha rehefa mijery ny apokalypsy ianao dia ilay fitarian-teny izay hitanao amin'ny apokalypsy toko voalohany ka ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Zay ny fitarian-teny na ny fampidirana resahana ao anatin'ity bokin'ny apokalypsy ity. Ny fahitana voalohany hita ao amin'ny bokin'ny apokalypsy dia ny amin'ny fiangonana fito. Vakinao ao amin'ny toko voalohany zany ka ny andininy fahasivy mandrapatonga any amin'ny apokalypsy toko fahatelo ny andininy faharoa amby roapolo. Ny fahitana faharoa indray dia ny tombokase fito izay vakinao amin'ny toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko fahavalo andininy voalohany. Ny zavatra fahatelo fahitana fahatelo dia ny trompetra fito. Ny trompetra fito vakinao amin'ny toko fahavalo andininy faharoa ka hatramin'ny toko faharaiky ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Trompetra fito apokalypsy toko fahavalo andininy faharoa ka hatramin'ny apokalypsy toko faharaiky ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Fizarana ara-tantara ao amin'ny boky ireo resantsika ireo. Hita itsika eo indray ny hery mifanandrana. Hery mifanandrana toko faharoa ambin'ny folo andininy toko faharoa ambin'ny folo azafady, ny toko fahatelo ambin'ny folo ary ny toko fahaefatra ambin'ny folo. Ao ny ivo izay iodinan'ny fizarana telo voalohany sy ny fizarana telo manaraka ao amin'ny bokin'ny apokalypsy. Ny fizarana fahadimy dia ny loza fito farany hita ao amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo sy ny toko fahaenina ambin'ny folo ny bokin'ny apokalypsy. Ary ny fahaenina dia i Babilôna. Babilôna resahana amin'ny toko fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahafolo. Ary ny fizarana fahafito farany dia Jerosalema hita amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy raiky ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faharoa amby roapolo ny andininy fahadimy. Zay fizarana ny tanisaitsika teo zay indray no fizarana ara-paminaniana amarin'ny tantara eo amin'ny fizarana telo voalohany. Ary ny famarana teny eo amin'ny bokin'ny apokalypsy moa dia hita amin'ny toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Zay no fizarana hita teo. Ka hitra fizarana fahaenina zany tsika izao dia ny miresaka ny hoe hery mifanandrana. Fizarana fahaenina amin'ny bokin'ny apokalypsy miresaka ny amin'ny hery mifanandrana. Reto zavatra reto indray no hita ao. Ny voalohany dia ny vehivavy mitafy masoandro. Ny faharoa ny dragona. Ny fahatelo biby miakatra avy any amin'ny ranomasina. Ny fahaefatra biby faharoa miakatra avy any amin'ny tany. Ny fahadimy ilay isa 144,000 ilay efatra arivo amby efatra alina amby ray hetsy izay mpanaraka ny zanak'ondry. Ary ny fahaenina ny havana telo sosina hoentin'ny anjely telo. Ny fahafito fijinjana ny vokatra sy ny fanitsahana ny famiazam-boaloboky ny tany. Reo ny fizarana fahaenina izay nitanisantsika n'ireo zavatra fito ireo. Manaraka tsara ianareo fa mizara fito zany le fizarana ao anatin'ity resaka ity. Ny fizarana fahafito indray dia Babilôna. Misy an'ireto zavatra fito reto indray hita amin'ny fizarana fahafito mikasika ny Babilôna io. Dia ny voalohany indrindra dia ny vehivavy janga lehibe. Ny faharoa dia ilay bibidia manana loha fito sy tandroka folo. Ny fahatelo ny fandresen'ny zanak'ondry. Ny fahaefatra ny fahalevonan'ilay vehivavy janga amin'ny afo. Ny fahadimy
fiantsonan'ny olon'Andriamanitra ivoaka avy ao Babilôna, ny fahenina fitsarana ny Babilôna, ary ny fahafito ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Ny fizarana fahafito indray zay fahafito farany de Jerosalema. Jerosalema ahitana an'ireto zavatra reto. Ny voalohany fiverenan'i Kristy, ny faharoa fanasana lehibe ataon'ny zanak'ondry, ny fahatelo ny arivo-taona, ny faefatra fiafaran'ny goga sy ny magoga, ny fahadimy ny fitsarana farany, ny fahenina ny fanavaozana ny lanitra sy ny tany, ary ny fahafito Jerosalema vaovao. Zay rafitra rehetra zay de manaja ny rafitry ny lahatsoratra na le atsotsika hoe structure littéraire candéliforme. Io de avy amin'le teny hoe chandelier na le fanaovan-jiro fitorantsana, manaja an'izany ty resaka ty, misy an'le resaka fito. Raha ohatra ka somary atao sary zay zavatra hitatsika zay, de ho hitatsika eo amin'ny sary ilay endrika izay isehony, de asehontsika eo ny hoe hery mifanandrina ao amin'ny toko faharoa amby folo, toko fahatelo amby folo, toko fahaefatra amby folo. Ny resaka ara-tantara zany ty zavatra ifampiresahantsika ity, ka ny ivo satria manana n'ilay endrika atao hoe kiasmika manko lay endrika aseho ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy. Raha mijerytsika mandahatra hoe fizarana voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina ary ny fahafito, de ao anelanelany ao zany ny fizarana, de ilay misandrahaka amin'ilay fizarana enina hafa. Ka ny hery mifanandrina ilay toko faharoa amby folo, toko fahatelo amby folo, toko fahaefatra amby folo, dia mifandray amin'ilay tombokase fito, mifandray amin'ny fiangonana fito, mifandray amin'ny trompetra fito, ary mifandray amin'ny loza fito farany. Io ihany koa mifandray amin'ny Babilôna sy ilay Jerosalema. Hitatsika arak'izao hita eo amin'ny sary zao, de ny ara-tantara sy ny ara-paminaniana arak'io endrika zay asehon'ny sary io. Tsara zany no manamarika foana an'ireo fifandraisana ireo, ka tsara ny anomboana ny fandiniana ny Apokalipsy zany avy ao anatiny, de ny ivo zay iodonan'ireo fizarana lehibe ara-tantara sy ara-paminaniana na le ohatry hoe axe du livre, arak'izay sary zay tenenina aminareo zay le hoe hery mifanandrina. Manaraka sary foana tsika eto mba ahitatsika ny endriky zay zavatra zany. Hery mifanandrina zany zao no resantsika. Ny hery mifanandrina zay feno fitandrisana hery anankiroa zay mifanandrina, zay mahenika ny tantara sy ny faminaniana ny bokin'ny Apokalipsy moa zany. Rehefa miteny moa tsika hoe mifanandrina de tsy zavatra anankiray zany fa zavatra anankiroa. Eny anankiroa zay vonona hanao fifanitsanana farany, ary ny olona tsirairay avy de tsy maintsy misafidy na izy ho amin'ny fiandaniana ho amin'ny andaniny, na amin'ny fiandaniana ho amin'ny ankilany. Tsy afaka hijanona eo anelanelany mihitsy tsika ao anatin'izay hery anankiroa mifanandrina zay, na tsika miandany amin'ny anankiray na miandany amin'ny anankiray. Zao no lazain'ny Matio toko fahaenina ny andininy efatra amby roapolo, Matio toko fahaenina andininy efatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy afaka hanompotompo roa ianareo, fa ny anankiray ho tiny ary ny anankiray ho amavony. Tsy maintsy miandany isika. Misy filoha anankiroa zany ao anatin'ny hery mifanandrina. Ny filoha anankiray de tsy iza fa Jesosy. Lazaina amin'ny Apokalipsy toko fahadimy andininy fahaenina, ny Apokalipsy toko fahatelo amby folo andininy fahavalo, ny Apokalipsy toko faharoa amby folo andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Io filoha anankiray io de Jesosy. Ary le filoha anankiray de Satana. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahafito amby folo, ny andininy telo amby folo sy ny efatra amby folo. Zay no miresaka filoha. Fa misy fanompam-pivavahana anankiroa ihany koa zay resahana ao anatin'ny Apokalipsy. Dia ny fanompam-pivavahana marina lazain'ny Apokalipsy efatra amby folo andininy fahaenina sy ny fahasivy, sy ny fanompam-pivavahana diso resahan'ny Apokalipsy telo amby folo andininy enina amby folo ka hatramin'ny valo amby folo. Hitatsika zany tany amin'ny Genesis de efa miresaka an'izany fanompam-pivavahana anankiroa zany, dia ny fanompam-pivavahany Kaina sy ny fanompam-pivavahany Abely ao amin'ny Genesis toko fahaefatra no miresaka an'izany tantara izany. Ao amin'ny Apokalipsy ihany koa de ahitana an'ilay vehivavy roa. Ny vehivavy efa hitatsika tany amin'ilay fitanisana ny amin'ny tandindona zay miresaka vehivavy de milaza ny fiangonana. Ka misy fiangonana marina ao, resahan'ny Apokalipsy roa amby folo andininy voalohany sy ny faharoa, sy ny fiangonana diso lazain'ny Apokalipsy fito amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ao amin'ny Apokalipsy ihany koa dia misy an'ilay tanàna anankiroa. Tanàna anankiroa de tsy iza fa i Jerosalema, lazain'ny Apokalipsy toko faharoa amby folo andininy fahadimy, sy ny Apokalipsy iraika amby roapolo andininy roa amby roapolo, sy ny Babilôna
apokalipsy toko fahavalo folo andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Reo zany le zavatra ifampiresantsika. Akoatran'izay dia misy marika roa ihany koa ao. Miresaka marika roa ihany koa zany atao anatin'ny bokin'ny apokalipsy. Dia ny an'Andriamanitra ilay tombo-kase. Apokalipsy toko fafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo sy ny apokalipsy efatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia ny mariky ny bibidia. Ao amin'ny apokalipsy telo ambin'ny folo andininy dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo. Akoatran'izay dia misy fanahy anankiroa resahana atao anatin'ny bokin'ny apokalipsy araka ny teneniko teo hoe tsika nge dia ao anatin'ny hery mifanandrina e. Misy zavatra anankiroa izay ifampiresahana foana ka misy fanahy anankiroa resahanao. Dia ny fanahy masina lazain'ny apokalipsy valo ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa sy ny apokalipsy telo ambin'ny folo andininy efatra ambin'ny folo ary ny fanahy démonia. Ny fanahy démonia resahana amin'ny apokalipsy efatra ambin'ny folo andininy sivy ambin'ny folo sy ny apokalipsy sivy ambin'ny folo ny andininy faharoapolo. Raha toizana ihany ray fijeren'izay dia misy karazana fijinjana anankiroa ihany koa ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy amin'ny mahery mifanandrina azy. Dia ny fijinjana voalohany dia ilay olom-boafidy ilay lazaina amin'ny teny vahiny hoe moisson ao amin'ny apokalipsy efatra ambin'ny folo andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary eo koa ny fijinjana izay ho very na hoe vandage ao amin'ny apokalipsy efatra ambin'ny folo ny andininy fito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ary dia mbola ahitantsika ny andro mahory anankiroa ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy. Andro mahory zay miresaka ny olo masina. Ny olona masina resahana amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy telo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo sy ny ratsy fanahy ao amin'ny apokalipsy dimy ambin'ny folo andininy voalohany sy ny apokalipsy enina ambin'ny folo sy ny toyany. Misy sakafo anankiroa ihany koa zay resahana atao amin'ny bokin'ny apokalipsy. Sakafo anankiroa dia voavonjy iara-misakafo amin'i Jesosy. Amin'ny apokalipsy toko fahatelo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo sy ny apokalipsy toko fahasivy ny andininy fahasivy. Ao ihany koa ny ratsy fanahy ho sakafo ny vorona amin'ny apokalipsy sivy ambin'ny folo andininy fahasivy sy ny faharaiky amby roapolo. Ary resahanao ihany koa ny tonom-bavaka anankiroa. Araka hery mifanandrina azy aho zay averimberiko foana dia misy karazan-javatra anankiroa. Tonom-bavaka anankiroa avy Jesosy tompo izy ny apokalipsy roa amby roapolo andininy faharoapolo sy ilay tonom-bavaka anankiray manao hoe mianjara aminay ka afeno zahay e. Ilay lazain'ny apokalipsy toko fahaenina andininy fahaenina ambin'ny folo. Hitatsika amin'izay zany fa misy an'ireo karazan-javatra izay resahana ao anatin'ity hery mifanandrina ity. Misy safidy anankiroa ao dia ny safidy ho marina sy ny safidy ho tsy marina. Ianao zany anjaranao no mandray fanapahan-kevitra hoe aiza ny safidy izay ho raiso. Ny apokalipsy toko faharoapolo andininy fahafolo, ny apokalipsy roa amby roapolo ny andininy fahafolo sy ny faharaiky ambin'ny folo. Ireo hery mifanandrina ireo dia efa aseho melohantsika izay ho resy dia izay miambany amin'ny satana sy ny laingany andy. Efa hita eto zany ny safiditsika hoe misafidy any amin'ilay ho resy viasa, misafidy any amin'ilay ho mpandresy. Ka raha misafidy ny marina ianao na misafidy an'izay tsara dia ianao zany no andresy miaraka amin'i Jesosy. Ary raha miandany amin'ny diso kosa ianao na miandany amin'ilay ratsy dia mazava ho azy fa ianao zany no resy miaraka amin'ny satana. Raha izaho manokana raha lasana vavy malala, raha izaho manokana ary mpieny malala dia efa misafidy sady any ho any amin'ny mpandresy satria efa fantatra angeny efa rantiady ty e. Efa hita ny farany fa efa ho fantatra no mpandresy dia efa fantatra ohatr'izany hoe dia iandany any amin'ny resy aho. Ny azoko antoka rahalahako, ny azoko antoka rahanavaviko, ny azoko antoka raha aman-dreniko dia iandany any amin'ny mpandresy ianao. Zao lazainy Jaona toko fahavalo andininy faharoa amby telopolo. Jaona toko fahavalo andininy faharoa amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevy. Ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana no marina izay manala antsika amin'ny fahandevozana. Aza manaiky ho andevo ny zavatra hafa, aza manaiky ho andevo ny fahalalana diso, aza manaiky ho andevo ny zavatra izay noeritreretina ho tompoina hatramin'izay fa rehefa mahafantatra ny marina ianao, mahafantatra ny Jesosy ianao dia anafaka anao zany ho any amin'ny tsy fahandevozana. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafito. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafito. Ny teninao ny fahamarinana. Aza mionona fotsiny amin'izay lazain'ny pasteur, aza mionona fotsiny amin'izay lazain'ny mopera, aza mionona fotsiny amin'izay lazain'ny akaty. Fa dinio ny soratra masina fa io tenin'Andriamanitra io no fahamarinana ary mampahafantatra antsika zany fahamarinana zany. Ny bokin'ny apokalipsy raha lasana vavy malala dia tsy ho tody teo am-pelantanantsika mihitsy raha tsy nampiasa an'ireo fomba ara-dahatsoratra apokaliptika feno saritsary-teny, feno talemarika ary koa atsara-tandinina samihafa satria Jaona izay nomena ny tsindrimandry dia nigadra tao amin'ny osy Patmos. Nigadra izy tamin'izany fotoana zany nanoatra ny bokin'ny apokalipsy ka tsy tonga tetỳ am-pelantanantsika zany boky zany raha tsy tao ireo karazana sarisary sary teny isan-karazana izay nisoratana. Ny Romanina izay fahavalon'ny fiangonan'Andriamanitra nefa
no niambina azy tao anatin'ity gadra ity ka de afaka ny savan'izay voasoratra ampitondraina ho any amin'ny fiangonana fito ireo miaramila romanina ireo zany na tonga ny John na mpiasa an'ireo sarisary-teny sarisarin-javatra isan-karazan'ireo de voafina tao anatin'ireo edika dahatsoratra amin'ny folo evidalina ireo sy taremarika na kody ireo no fahamarinana voageja atao ny fahamarinana ka tsy takatry ny olona zay tsy nomeny ny tsilotrain'ny fanan'Andriamanitra fahatakarana mihitsy zany kanefa de azotsika atao ankehitriny ny amantatra am'izany manana tombontsoa am'izany tsika ankehitriny afaka mijery an'ireo kodiny ny apokalipsy misy teroany zay tsy andany amin'ny fahamarinana zany ho an'izay miandany any amin'ny faharesena misy tero azy zany fa ho aso anao kosa de alasarina ho aso anao zay olon'Andriamanitra izany azotsika ataony mamantatra an'izany indro ary fa atolotr'Andriamanitra atsika ny tsiambaratelo ny fandresena zay tondra ho an'ny fahasambarana omen'Andriamanitra atsika zany tsiambaratelo zany ankehitriny ho anao zay miaino an'ity afatra ity ho anao zay manaraka an'izao famelabelarina izao omen'Andriamanitra tombotsoa ianao ankehitriny omen'Andriamanitra fahalalana ianao ankehitriny atakaranao ny tsiambaratelo ny fahamarinana amakinao ny zava-miafy ny bokin'ny apokalipsy mba hatongavanao any amin'ny fahasambarana ka averiko indray ny teny amin'ny apokalipsy ndroko voalohany andininy fahatelo sambatra zay mamaky sy miaino ny tenynyity faminaniana ity ka mitanina voasoratra ao anatiny fa hantombotra ny andro fiandohan'ny fanisana an'ireo fahasambarana fito voarakitra ao amin'ny bokin'ny apokalipsy de ny apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo toko efatra amby folo andininy telo amby folo ny enina amby folo andininy fadimy amby folo ny sivy amby folo andininy fahasivy ny faharoapolo andininy fahenina ny faharoa amby roapolo andininy fahafito miantomboka am'izany zavatra izany isika ka tsao ny tsiambaratelon'Andriamanitra de ho hitanao ny lalana marina ka tsao ny tena fahamarinana Jaona toko efatra amby folo andininy fahenina ka hatramin'ny fahafito amin'ny resaka an'izany ary zao lazainy Petera faharoa toko voalohany andininy fahasivy amby folo Petera faharoa toko voalohany andininy fahasivy amby folo ary manana ny teny faminaniana atao mafiorina koa isika koa raha mandinika an'izany anareo de manao tsara fa toy ny jiro mazava ao amin'ny fitoerana maizimaiziny zany manam-pahazavan'ny andro ka miposaka ao amponareo ny fitarika andro tena tahaka ny jiro mazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina ary raha lasa anabavy ny tenin'Andriamanitra ny boky ny apokalipsy zay rehetseretin'ny olona fa zavatra miafina sy tsy azo takarina kanefa ho aso anao de omen'Andriamanitra tombontsoa isika andinika an'izany zao lazainy obolana toko efatra andininy valo amby folo obolana toko efatra andininy valo amby folo fa ny lalan'ny marina de toy ny fipoaky ny andro maraina izay mahazava manam-pitatao vovona ny andro rehefa mandinika ny soratra masina ianao mamaky ny soratra masina ary mandala ny apokalipsy de izao tahaka ny fipoak'andro maraina ny fahazavana me mazava mandra-pitatao vovona ny andro Jaona toko fafito andininy fito amby folo raha misy olona te hanao ny sitrapony de alalany amin'ny fampianarana izy na avy amin'Andriamanitra zany na tsy rehefa fanindrinao ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra mandinika ny soratra masina ianao de ho fantatrao tsara ny tena fahamarinana ho fantatrao zay tena avy amin'Andriamanitra ho fantatrao zany izy ary ireo mpifanandrina resy izy ireo mpifanandrina ho resy ireo izy zany ndao jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ho fantarao tokoa zay tena avy amin'Andriamanitra rehefa mandinika an'izany soratra masina izany ianao koa ny fanindriko indray amin'ity hariva ity de anisan'ny olona zay tena andalina ny amin'ny tenin'Andriamanitra ianao hamantatra ny tena fahamarinana ary ho hitanao ao anatin'izany fahamarinana zany ireo mpifanandrina ireo iza no mpandresy iza no resy ho tsapanao zany ary ianao de iriko iandany any amin'ny mpandresy de Jesosy Kristy andao faranantsika indray ty fotoana ity ny hariva ka amin'ny alalan'ny vavaka no amaranantsika an'izany rainay zay any an-danitro misaotra no ny fotoana nomenao ndray na ahafahanay namantatra ny tsiambaratelo amin'ny mahatsara rafitra ity bokin'ny apokalipsy ity ka ireo fifandimbiasana sy fandaharana ao anatin'izany boky izany zay mitarika anay ho amin'ny fiandanina ho any amin'ny mpandresy manokatra ny sainay hamantatra tsy kelikely ireo trangan-javatra zay soratana ao amin'ny bokin'ny apokalipsy ray malalo miasa mahery ao amponay ianao mba hatateraka ny sitraponao zay ary andova ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Kristy amin'ny anaran'i Jesosy amen.